kilasy tomboko vavy tonga eo amin'ny fotoana ifanomezana isika mazava loatra fa ny fandaharana Sahia Lasa izay rahanao eto amin'ny fahita lavitra MBS no ifanaovantsika fotoana isaky ny Alarobia tahaka izao aorian'ny fampahalalam-baovao sy ny Global News amin'ny ankapobeny dia eto isika no miaraba manokana anao izay fantatray fa efa tena miandry fatratra ity fandaharana ity ary indrindra taorian'ireny raharaha maromaro mafampana izay ny famaofao teto amin'ny tanàna n'Antananarivo sy ny firenena ireny dia marobe ianareo no miandry ary te halala vaovao marina ny amin'izay tsara ho fantatra rehetra izany indrindra no antom-pisian'ny fandaharana ka ity ampiandohana ary dia andeha ho atsidiko aminao vetivety hoe tahaka ny ahoana no mety ho fizotry ny fandaharantsika tsy miaraka amintsika eto amin'ity anio ity ny mpanolontsaina namana rary ny Irina Clémence ary manasa anao tsy anapaka fa hiaraka hatrany hijery ny fandaharana satria dia ho azavaina aminao ary ho resantsika misimisy atao anatin'ny fandaharana ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika an'izay raharaha Clémence rary ny Irina izay antony tsy akarany eto amin'ny plateau ihany koa dia ho azavainay atao anatin'ity fandaharana ity fa izay ho endriky ny fandaharana araka ny efa nolazaiko teo no andeha ho atsidika aminao sahady ety am-panombohana iresaka sika mahakasika ny fiaonam-be nasionaly izay nataony teo anivon'ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM somary hijery kely ireo feikevitra izay notsoahana tao anatin'izany fikaonan-doha izany isika aorian'izay dia androso hitafatafa hiaraka amintsika eto no vahiny namana izay mpanolontsain'ny tanàna voafita tamin'ny anarany antokotiko i Madagasikara ihany koa androso eto izy aorian'izay ary any amin'ny tapany fahatelo anatin'ny fandaharana kosa tsika aorian-dresatresaka dia ifantoka manokana ny amin'ny raharaha mafana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ity raharaha rary ny Irina Clémence izay tena andrasany maro ary tiany maro ho fantatra ny tena marina satria tsy mety koa isika raha miaino lakolosy tokana ary tsara ny siny fandaharana tahaka itony ahafahanao mahafantatra ny tena zava-misy marina izay raha teo ny antom-pisian'ny fandaharantsika hoe Sahia Lasa Izao ka dia izay fahasahiana ilazan'ny marina sy izay tena zava-misy marina izay no antom-pisian'ny fandaharantsika izay no hoe lary fa tahaka ny mahazatra dia fanadihadiana no anomboantsika ny fiarana ka andao anaraka ity horonan-tsary fanadihadiana mahakasika izay feikevitra izay indrindra no raisina tao aorian'ilay fikaonan-doha-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo ny zomasy ny sabotsy lasa teo moa nantanterahana izany dia anaraka izay sary fanadihadiana izay tsika melohany ampandrosoantsika ny vahintsika izay araitafa teboka voalohany no ny fanitsakitsana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tsy fananjana ny fianianana izay nataony milaza hoe anaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana dia takina ny fialan'ny filohan'ny repoblika izany dia antoko ny fametrahana firenena tandalana teboka faharoa ravana ny lalam-panorenana ary atomboka ny fandiniana ny lalam-panorenana vaovao andraisan'ny rehetra anjara mba hidirana any amin'ny repoblika fahadimy teboka fahatelo takina ny fialan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka soloina mpikambana vaovao izay ny mitsara no tokony hifidy azy ireo araka ny traikefa ananany mba ho tena aleotena izy ireo miaraka amin'izany ihany koa dia apetraka ireo rafi-pitsarana mahaleotena faefatra takina ny fametrahana ny demokrasia sy ny fananjana ny zon'ny tsirairay aneo hevitra malalaka sy anao famorim-bahoaka sokafana ho an'ny rehetra ka tafiditra amin'izany ny mpanohitra ny anao manjery mpanjakana dia ny RNM sy ny TVM izany fahadimy averina amin'ny asany amin'ny fitandronan'ny filaminana dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fiarovana ny tanindrazana iombonana ny miaramila sy ireo mpitandron'ny filaminana fa tsy ho atao fitaovana politika sy herim-pamoretana intsony fahenina takina ny famohana tsy misy atakandro ireo gadra politika rehetra teboka fahafito takina ny fanaovana laharam-pameana ny sosialim-bahoaka mba hanamavanana ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy teboka fahavalo takina ny hanaovana laharam-pameana ny famoronana asa ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana ireo orinasa malagasy mandinika sy salantsalany izay tena manome asa aingana ny vahoaka atao laharam-pameana ny fanodrinana ireo akora misy eto an-toerana fahasivy tsy maintsy ampitomboana ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny angova zaovozina na ny énergie renouvelable fahafolo atao laharam-pameana ny fanampian'ireo tantsaha
amin'ny fanarenana ireo foto-javitra asany fambolena sy ny fiompiana ary ny famatsiana zesika sy masomboly azy ireo. Varika 12 avozina ny rafi-panabeazana eto amintsika ka tafiditra amin'izany ny fananganana sekoly, fanofanana ireo mpampianatra ary fampitaovana ireo sekoly rehetra, averina ny instruction civique any an-tsekoly. 12 atsaraina ny lafin'ny ara-pahasalamana toy ny fampitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy tompom-pitsaboana rehetra mba ahafahana miatrika ny valanaretina rehetra toy ny Covid-19, ny pesta, ny tazomoka sy ny sisa. 13 amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao dia takina ny fanaovana vaksiny ho an'ny daholobe na ny vaccination de masse mba ahafahana miaro ny ain'ny malagasy ary hanarenana aingana ny ara-toekarena. Teboka 12 takina ny anaovana ny audit ny famatsim-bola nampiasaina tamin'ny ady amin'ny Covid-19 tamin'ny taona 2020. 15 takina ny fanatsarana sy ny fanaovana mangarahara ny fitantanam-bolam-panjakana ka mafisina amin'izany ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sampandraram-panjakana rehetra aty amin'ny Foibe ka hatrany amin'ny faritra sy ny komine. 20 takina ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hisian'ny fampandrosoana mitovy isam-paritra. Araky ny nanarahantsika azy teo iny dia iny no feikevitra izay notsoahana tao aorian'ilay zaikabe fikaonandony nasionaly ny arahan'ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Araky ny fanampanantenainanao dia manambahiny sika izay araka hitafatafa hiaraka atao anaty fandarana ity amin'ity hariva ity dia ny mpanolontsaina namana izay voafidy raha teo tamin'ny alalan'ny antokotiko i Madagasikara teto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia tsy iza akory fa ny mpanolontsainy tanàna Christian Ratovondraona. Miarabanao CM namana tonga soa tao anatin'ity fandarana Sahia Lasa Izao ity. Miarabanao koa namana Lilira Parala dia miarabany mpijery atsika manerana ny nosy sy ny any andafiny rika na Ampitandranomasina dia miarabanao tokoa. Ya, faly mandray ato moa zany namana Christian dia miaraka foana ary tsika ny anivon'ny fivoriany filan-kevitra, ny fivoriana maro samihafa eto sy eroa dia sambany sika mianadahy no tafaraka anatina fandaharana tahaka izao ary dia inonay fa tena hanampy be atsika ny an-tokantrano ny fahafahanay mifanakalo hevitra indrindra be dia be ny resaka mahakasika ny commune izay ho resahany eto amin'ity androany ity Christian ary dia izay no isaorananao be dia be nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tsy hodikotina hafa dia te anontany avy hatrany hoe ahoana ny fahitanao ny toedra rasy ny zava-misy eo anivon'ity tsy ny filan-kevitra ihany fa eo anivon'ilay commune urbaine Antananarivo mihitsy raha izay ny ainatsika tao anatin'ny ataontsika hoe heritaona sy tapany eo izay. Eny tsy takona fiainana tokoa ny zava-misy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Indrindra moa eo anivon'ny mpanolontsaina izay vaovao farany teo dia le nampiakapeo ary tena laza hoentitra sy ny dirikaby eo anivon'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo ny mpanolotra ny filohan'ny filakevitra zany dirikabiny fa malona valazainy fa hoe misy ny tsy fanaran-dalàna sy ny kaporaraka atao mpanolotsaina maro anisa. Kanefa iverina fa tsy mitombony zany fanakianana izany raha manoloana ny lalàna 2014-020 moa zany eo amin'ny 2020 dia anisy lazainy fa tsy nanatrika fivoriana telo taona sika mpanolotsaina. Efa nisy ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny 3 jona lasa teo dia nefa mbola nisy indray fiantsoana tamin'ny 17 sy 17 jona. Izay everina fa tsy manaraka ny lalàna satria voalaza ny lalàna 2014-020 eo amin'ny 2020 dia hoe indray mandeha ihany ny afaka mampiantso fivoriana ny filohan'ny filakevitra ao anatin'ny iray volana. Dia anisany koa moa lazainy tamin'ny 7 volana Jolay indray dia araka ny fitsipika anatiny izay fiantsika mpanolotsaina dia misy ny fahatongavantsika atao fa tokony miandry 15 minitra ny filohan'ny filakevitra ny tanàna izay vao mamarana ny fivoriana ka iny lazainy hoe raha to tsy tratra ny quorum raha tsy tratra ny quorum izay zany dia iverina fa tsy manaraka ny lalàna izy ary tsy manaja ny lalàna sy voarakitra ao anatin'ny 2014-020 amin'ny article 83 ary ny amin'ny fitsipika anatina izay fiantsika eo amin'ny 270.
ny malasa saina ny tirarahatyany namana Christian Ratovondraona dia izao hoe amin'ny mampanolo-tsainantsika dia tsara ho fantatra aloha 20 tsika no iaran'ity zavatra nresahany chef cabinetra moa izy iny zany chef cabinetra ny PCM izay tena nanitrikitrika tokoa zay indrindra ary dia tena zany miaraka amin'ny ben'ny tanàna zany dia nanitrikitrika izy ary nampiantso mpanao gazety mihitsy nampahafantatra an'izay zavatra dia eo foana hoaly hoe mampanontany tena ny maro Christian hoe nahoana moa no ny maro anisa indray no lasa atao hoe anivelan'ny trano matetika ao anivon'ity filan-kevitra ity mampanontany tena satria 520 ny isantsika mpanolotsain'ny tanàna ary 520 monja amin'ireo any tena mpanolotsain'ny RK zay aloha dia aloha azava ho an'ny mpanaraka ny fandaharana any an-tokantrano dia eo zany tokony efa hampanontany tena foana ohatrany hoe olona mijery fitaratra isa-maraina hoe inona ny mety sy tsy mety hoe mbola mandeha amin'ny laoniny ve ny toe-draharaha rehetra raha toka ny maro anisa no efa tsy tamana ao anatin'ny trano intsony ary indrindra ilay famafazana ialakotsiny hoe famafazana lainga ao anatin'ilay resaka atao ny filazana fa tsy teo isika ny tamin'ny fivoriany 9 Jolay fanjava misy nefa dia ny fidirana atao anaty efitrano ahafahana manatrika ny fivoriana no lazaina fa firavan'ny fivoriana ary na ny fiche de présence ao sy niavina aza tsy nisy akory teo Christian asa inona no azonao anampiana ilay zavatra antranga sy ny ainana tamin'iny 9 Jolay iny satria hitrikitrihana mafy fa ilay tsy fahatongavana intelo metona no hevitra mafy tedavina ahafahana manala antsika 20 mba tsy ho mpanolotsain'ny tanàna verina fa misy ny atao hoe mauvaise foi zay ngamba ny tena izy eo amin'ny fitantanana ny filakevitry ny tanàna Antananarivo veriverina fa tokony modely zany filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitry Madagasikara zany kanefa misy zany tsy fanarahan-dalàna ary misy ohatrany lasa misy alakopika tsy tiako tarivo ao sa misy zavatra kononkononina foana fa misy matetika miverina zany tsy fanarahan-dalàna zany eo anivon'ity commune urbaine Antananarivo ity na ny mpanatateraka ary dia indray misy somary mifangaro indray ny information sy ny délibération fa tambaovao fotsiny nataony dia verina fa zavatra tapaka iny tsika moa tsy dia miditra amin'ny polémika zay ny mampiavaka antsika amin'ny antokotiko Madagasikara fa mijery ny lalàna ary chance vakina amin'ny sens strict mihitsy zany stricto sensu ny voalaza ny lalàna amin'ny antsipiriany zay no arahany eo anivon'ny tsika filakevitra avy amin'ny antoko voafidy ny antoko tiko Madagasikara raisiko zay élection de proximité ary be da be ny olona mampita ny etaetany aty amintsika ary dia etitsika eo anoloany mpanolotsaina eo anoloany mpanatateraka zany zavatra rehetrarehetra zany miresaka antoko tiko Madagasikara teo ianao Christian dia ohatrany tiako iverenana kely le resaka fikaonan-doha nasionaly zay nataon'ny rodoben'ny mpanohatra anisany nandray anjara tamin'iny moa isika ary nisy ny asa mbo miera zay nitanterana ny zomana ahafana namoaka indray ny fehi-kevitra reny anarivo ny ngamba no azoko ilazana azy ny mpizaika zay tonga nanatrika an'izany ary miparika manerana ny Madagasikara ireo solotena zay niatrika an'izany fikaonan-doha zany tamin'ny maraina aza moa tao anatin'ny miara-manonja dia mbola nahita solotena avy any fianaratsoa isika mbola nifampizara hoentina ilazana hoe ity tsy resaka tsy fahamarinana ohatrany mahazatra zay fanaon'ny hafa hoe mitatitra olona etseroa ary dia nezanana hely tokoa moa zany Christian ny hoe olona tsy avy any amin'ny faritra zany reo fa olona mividina tety sy teroka nefa dia tena marobe ny avy any amin'ny faritany tonga tao ary ny anto tena aza ny akamarony hoentina ilazana hoe mivaivay eo ampon'ny olona ilay fitiavana ny Madagasikara araky ny anarany antoko fa ho anao manokana misy teboka nanaitra anao ve na mahalinanao na tianao kitihana manokana azavaina tao anatin'iny fehi-kevitra 9-10 zay noraisina tao aorian'ny fikaonan-doha iny misy azoko tsy haivina rahatantara ve satria misy fandraisana kely amin'izay tsy maninona mihitsy fa nisy atao hoe tsy ara-tantara tsy vavolombelon'ny tantara ny tenanay atana amin'ny taona 20 somary lavidavitra ihany fa mpandraisiko kely izy nisy ny tolona zay nataona tolona ara-sosialy moa ny tenanay moa ny tenako dia resaka sosialy foana no somary mpanjinana ary dia tena iverina ary fa niara mifanenjena samihafa tamin'izany natreka tamin'ny fiainana manokana sy ny ankohonana sy ny fianakaviana ka tamin'ny tolona satria mifandray mifampiverina ny tantara mantsy amin'izao tamin'ny tolona tany amin'ny taona 20 tany dia nisy tolona goavana be teny amin'ny université izay niarahany mpampianatra amin'ny syndika ny mpampianatra mpikarika sy mpiaraka ao amin'ny CSS dia ny mpandrara teny université ary mpianatra ka ireo natao hoe telotobotra mitokona isan'ny lava indrindra zay fitokonana zay sy fitakina radrara momba resaka fampianarana
nanomboka novambra 20 teo izy dia mifarana jona 1 zany io 20 volana angarangidiny tao mpianarana anankiray zany anisan'ny blanche tena amin'ny université tamin'izay ary dia nisy moa ny fitakiana radrariny mikasika ny fanavaozana ny raha fampianarana tamin'izany mba niverina ampifandrindrana ny fiofanana formation sy ny asa zay adéquation formation emploi zany ny katsana tamin'izay mba katsana mba tsisy ny chômeur intellectuel napetraka tamin'izany koa ny ngatahan'ireo mpampianatra ny famoahana tamin'izany sata maleo tena andrareo na statut autonome fitipitiny koa n'izy ho an'ny mpampianatra dia mimpandrara sy mikasika koa ny grille indiciaire eo zany dia mifandray mbola mitohy amin'izao fotoana izao izy misy mpampianatra amin'izao mitaky ny heure supplémentaire indray ireo mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony reo dia nikatsana tamin'izany koa fanatsarana fampitaovana ny fitaovana tena amin'ny université condition de travail dia tena nanairana be tamin'izany retsampy ny polycope ny boky sy ny sisa karoko nikasaka koa ireo mpandrara reo any resaka fahafana syndicale dia nisy moa ny fangatana fanomezan-danja bebe koa ny diplôma malagasy fampitovela lanja amin'ny diplôma vahiny dia ny katsana koa tamin'izany mikasika ny vatsim-pianarana zay mbola miverina ihany tantara amin'izao fotoana izao dia amin'ny 10 taona 20 taona aty aoriana dia ny katsana mba hifanitsy amin'ny vidim-pianarana nidangana be tamin'izany tety amin'ny repoblika faharoa indray hoe ny 3 tiers tamin'izany raha niboan'ny vatsim-pianarana feno dia 300 sy 3 ariary isam-bolana ny raisy mpianatra ray tamin'izany ka tamin'izay zany lava dia lava le tolona mpianatra ary tamin'izay le fitokonana dia ny eritreretana tamin'izany ary ny tenenay oka zay oka aloha faranantsika amin'ity mihitsy ny fitakiana mba tsy verimberina tsony ny zavatra fitakiana sy ny grevy ohatr'izany ary zay natonga andray aman-dreny ary sahirana ny ohatratsika tamin'izany hoe zalefa nakatso ny mpianatra fa mikatso eny dia nefa no ny raha fampianarana dia nitakiana radrariny zany ary dia nisy mifanenjena maro samihafa tamin'izany zay tena niara mifanenjena mafy ny mpitarotolona tamin'izany zao amin'izao fotoana izao dia misy nefa lasa ministra misy ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny sampana ara-panjakana na eo amin'ny sampana ara tsy miankina misy ihany koa ary filohany androm-panjakana amin'izao fotoana izao niara-nytolona tamin'izany fotoana izany satria nisy ny fanenjena tamin'izany mbola nisy ny atao hoe TTS tarotonga saina dia reny manenjika misy ny sarika mpandrina tamin'izany misy ny atao hoe direction générale des investigations de documentation na DGID manenjika tamin'izany ny tiano tenenina zany dia hoe niverina fa hoe tsy mety tsony ny iverenan'le tolona lavareny ary tsy ndefa raha dinihana amin'izao fotoana izao zavatra fa nisy tany amin'izany fotoana izany mbola miverina mbola manana olana ny bourse amin'ny vatsim-pianarana mpianatra amintsika amin'ny teny izao mbola mitaky ny ana fianarantsotra zao ny mpandarao amin'ny université mbola mitaky ny karamany misy ny mpampianatra mbola mitaky koa ny heure supplémentaire ny sisy ny fikarako zany hoe mbola tsy mivatateraka le olana tsy eritrereto fa nefa zavatra fa tany aloha be tany tany amin'ny taona 20 zany mbola miraiky tapisaka amin'izao zany hoe ohatrany verina ny tantara zany ohatrany ary tamin'izany ny hery famoretana ny mpitandro filaminana dia mbola somary ohatrany misy endrika an'izany na dia hoe tsy nyrehetrarehetra tsika koa ataontsika safo be mantsina koa raha mpitandro filaminana misy ny tena hoe tokony manana anjara izy hoe miaro ny vahoaka sy ny fananana tamin'izany dia nisy atao hoe milisy mihitsy ary angamba karaha ka zay fanamare an'izay ny tiana ho apetraka hoe tokony tsy verina tsony ny zavatra ohatrany katsana tamin'izany kanefa indrisy moa fa mbola misy ihany ny olany ny bourse ny vatsim-pianarana mpianatra amin'izao mbola misy ihany koa mety fanenjena ary tsaradrariny zay niatra amin'izao fotoana izao raha amin'ny fanehoan-kevitra ara-tsosialy tsy zany fitakiana ara-tsosialy tafampianarana rehefa tany amin'ny fotoana 7 zay kasika ny session spéciale tany amin'izany fotoana zany nefa nanaovana fitakiana dia mbola toy ny 20 dia lava zay fitokonana izay fitakiana ny fanatsarana raha fampianarana asoa ny taranaka satria be da be le chômeur diplômé sy ny tamin'izany koa mipetraka le hoe tanora ny taona 2 no mpanangana ny firenena ny fianahany ihany ka dia nipetraka tamin'izay ny problème samihafa dia iverina fa tokony tsaratra zay ary mifandray amin'le fekevitra voalaza teo hoe ny tafika dia natao hiariny voaka sy mifanana fa tsy atao fitaovana politika araka ny fekevitra tamin'ny 17 jolay tamin'ny fitsaonando national teo dia iverina eo ihany koa ny fipetrahany hoe tokony avoaka ny gadra politika satria tamin'izany dia efa nisy koa ny gadra politika dia ny fibanjinana ny sosialim-bahoaka izay mampikaikaika ny vahoaka tokoa mba jerena tokony jerena koa anatin'ny fikatsana an'izany eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra
Anisan'ny mampiavaka anao moa Andriamatoa Christian Ratovondranona izay mpanolotsain'ny tanàna dia tsy voity akory no mandahanao voalohany amin'ny maha-mpanolotsaina. Ianareo dia anisan'ny efa mpanolotsaina teo tamin'ny andro nitondran'ny neny Lalao Ravalomanana, ary izay indrindra no somary tiako antaniana satria nisy nanamarika Christian teo anivondreo mpanatanteraka ireo. Niresaka tamiko manokana mihitsy ary nilaza hoe hatramin'izay niainako tato rehefa ela dia ela hozy izy niasa tato fa tena mbola tsy nahita mandat tena nanahirana ohatra ty, ary isaky nivory dia toa ohatrany lasa misy tahotra sy uroro foana ao anatiny hoe inona indray ny zavatra mety hitranga, zany hoe lay tension, lay ambiance iainana eo anivon'ilay filan-kevitra mihitsy lasa manahirana be, lasa misy an'izany fiandrasana kendron-tohana, famandriana. Tao anatin'ny interview izay nataon'ny mpanolotsaina namantsika Papalala moa dia niteny mihitsy izy hoe faratsipana, mauvaise foi araka ny teninao teo, dia ozy aho hoe te hanontany anao satria ianao zany zao tena bien placé mihitsy ampitaha hoe inona sady idirantsika amin'ny resaka manaraka izay tena andrasam-pijery rehefa avy eo raha Clémence Rarinirina dia te hiteny anao zany hoe raha ny fahitanao zava-misy ankehitriny ve namana Christian Ratovondranona, manahoana ny ambiance niainanareo tamin'ny fotoana izay nampanolotsaina anao nandritra ny fotoana nitondran'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana raha ampitahina amin'izay iainantsika amin'izao fotoana izao, satria raha tsy diso nisy mpanohatra tsara mihitsy tao, marina fa maro anisy ianareo fa nisy mpanohatra tao ary anisany nisongadina be tamin'ireny fotoana ireny, ho anay na tsy mpanolotsaina aza dia nafantatra be mihitsy ny fitenenana matetika ataon'ny Ramatoa mpanolotsaina Lalatiana Ravololomanana tamin'izany, na ny mpanolotsaina Lalatiana Rakotondrazafy na Andriantongarivo izay minisitra ny serasera moa amin'izao fotoana izao, dia hoy aho hoe tamin'izany fotoana izany ve nalalaka ny fanehoan-kevitra, na nahoana ny fomba niainanareo teo anivon'ny filan-kevitra, le ambiance ve tena ohatran'ilay iainantsika amin'izao, satria ianao zany zao dia mahita an'ireo mandaro ireo afaka tena mampitaha tsara mihitsy. Misaotra anao mifanontaniana ny fampitahana moa zany dia marina tokoa zany fa maro anisa itsika atao amin'ny ny filan-kevitra ny tanàna avy amin'ny voafidy amin'ny anarany tokotiko Madagasikara. Ary tamin'ny fitondrana nitondran'ny neny Lalao Ravalomanana dia everina fa nalalaka tokoa ny fitenena mpanolotsaina atao anivon'ny filan-kevitra eo, tsy misy fanampianam-bava afaka naneho hevitra daholy dia indrindra ny zavatra rehetra azo nresana hoe tsy zany fanampianam-bava zany, tena hoe atao hoe lapan'ny demokrasia ny eo amin'ny anivon'ny hémicycle atao eo amintsika atao amin'ny mpanolotsaina. Ary marina tokoa fa samy manana heviny, ary tonga hatrany amin'ny resaka le fandraisaka kely amin'ny resaka le vote secret rehefa mifidy, tsy mba nisy an'izany tao fa dia tena fifidianana ankalalana sy nampiarina mihitsy le 2020 amin'ny loi 2014-05 fa afaka mifampidinika mifanakalo hoe enona daholo na feon'ny vitsanisa na ny feon'ny maro anisa izay afaka maneho hevitra malalaka ny mpanolotsaina tamin'izany fotoana nitondran'ny ben'ny tanàna neny Lalao Ravalomanana zany. Teo amin'ny firy teo moa ny fifandanjahan-kery tamin'izany? Nisy 17 teo ny zareo avy amin'ny Freedom dia nisy ny avy amin'ny tsy miankina dia misy ny tsika maro anisa moa tsika atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Eo indrindra mantsy ny somary mampanahirana ny fitantanana ny tanàna ty ho antsika mpanaraka ny tokantrano any, satria toa matsiaro tena ho tsy maro toerana ilay mpanatanteraka vokatr'izay hoe vitsy anisa, satria ampatsahivina foana ihany hoe 520 ny mpanolotsaina IRK, misy 520 ihany koa ny mpanolotsaina tiako Madagasikara, ary ny anaky 5 zany reo tsy miankina samihafa reo dia eo no ahitana le fifandanjahan-kery, ka zay no mahatonga ilay resaka be rehefa hoe 7 ny isany reto miaraka amintsika zany miampy an'ny mpanolotsaina Rarinirina Clémence, ny mpanolotsaina Toavina Sildavy eo anivon'ny combat, dia lasa irairaina be foana le 7 zay no mahakasika an'iny namana Christian Ratovondranona, fa misy resaka izay tena efa andrasan'ny mpanaraka n'ity fandaran'ity mafy dia ny raramafana mahakasika an'izay zavatra nitranga tamin'ny mpanolotsaina namana izay sady mpiara-manolotra ny fandarana raha teo moa no mpanolotsainy tanàna izay niarany ataoko hoe zavatra tsy hitany hamaritana azy, angamba ny mboantsika azy dia misy an'ity sary hitatra na caricature ity izay tena mba nanaitra kely atany ny serasera mpifandraisana tany, dia tiako hifampizarana amintsika mpanaraka ny fandaharana amin'ity androany ity hoe zao zany ny sary hitan'ny olona ankehitriny namana Christian hoe hikaky contre ny Kalakilem, miala tsiny fa vakiko amin'ilay izy mihitsy ilay somary matsikaiky kanefa dia sary iray mila
teny arivo de tena mampanontany tena satria zao tokoa ny sary hitan'ny olona sy andraisan'ny olona ny zavatra misy tsarovy tsara fa mpanatanteraka misy be de be ary ny mpanolo-tsaina ihany koa de maro anivon'izany fa mampalahelo raha lasa sary tahaka izany no tafita any amin'ny mponina Antananarivo izay miandrandra fanovana sy fanatsarany tanàna avy amintsika rehetra eo anivon'izany commune izany isika hoy satria na izahay mpanolo-tsaina izay anisany manana andraikitra ny anara-maso ny asa ataon'ny mpanatanteraka na ny mpanatanteraka izay tena manao ny asa de tokony hanome sary tsara image tsara fa ny zava-misy de ireny sary reny tsy izahay akory ny namorona azy na ny mpanolo-tsaina Clémence Ranirina fa de reny ny zavatra mitranga izay ny famakin'ny olona azy mila mamperitreritra sy andiniany eo anivon'ny mpanatanteraka tsara mihitsy zany hoe inona ny tena mahatonga an'ireny zavatra ireny te anararoatra kely namana Christian satria be de be ny manontany ary te afantatra ny tokantrano hoe fa inona marina moa ny zavatra nitrangy nisy ihany ny publication izay nataoko manokana satria de niangaviana namana mpanolo-tsaina ampafantatra ny zava-misy rehefa nisy ny fampiantsoana azy teny anivon'ny polisy zany de tamin'izay fotoana izay de ny tenako no nandray andraikitra nampafantatra hoe ny alatsinainy tamin'ny 7 ora maraina izy no natsoina teny amin'ny polisy zany ho atao fanadihadiana ary tamin'izay fotoana izay no voaray ny vaovao avy any amin'ity mpanolo-tsaina namana ity hoe iny andro niny alatsinainy iny ihany tamin'ny alatsinainy ny fakomalo zany io tiako resahana de iny andro ny alatsinainy iny ihany dia efa nolazaina fa tsy maintsy ho ampiakarina eny amin'ny tribunal ny raharaha tena magaga ny fiazakazak'ilay raharaha satria de tena tanteraka iny alatsinainy iny ihany tokoa izay fiakarana tena anivon'ny tribunal zay fonteny fotsiny nilazako hoe amin'ny mpanolo-tsaina mpiara-miasa de mampalahelo ihany ny zavatra mitranga hoe olona mbola adiadiana ary ataoko hoe endrikendrika satria azavaiko ny mahakasika an'izay resaka izay rehefa avy eo de efa nentina tamin'ireny 4x4 reny ohatran'le mitondra mpamon'olona sy Jolay gaigla reny moa zany escortena tandro ny filaminana mitondra basy iny vehivavy kely anankiray iny de mampanontany tena ihany hoe inona ny tena antony anaovana zavatra rehetra zany raha tsy ahivitsika ny tantara Christian de zao hoe maninona moa ny lasa maneho an'izay sary zay le olona le sary hoe totondry entre ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina Ranirina Clémence de satria tsy takona fena ary fantatry ny rehetra ny mpanara-baovao fa efa fanindiminy amin'izao zany no efa nandeha ty fifampitoriana ty ary eo ny tiako resahana aminao Christian hoe miresaka le ambiance teo anivon'ny filan-kevitra tamin'izany hoe sokosa lahy tamin'ireny fotoana ireny mba efa nisy teo amin'nivon'ny fitondran-dramatoa Lalao Ravalomanana hoe nisy mpanolo-tsaina tena afaka naneho ny heviny malalaka sy ny teny de notoriana tahaka ireny ohatran'ny te antany ianao an'izay aloha hoe nisy zavatra tahaka izany ve tamin'ny andronareo satria zay aloha ny zava-misy ary mahatonga ny olona aneho ny sary de satria fanindiminy izay fantatsika tsara efa be de be nisy aloha voalohany indrindra ohatra le fitoriana azy hoe nanala baraka ny be ny tanàna zay ny fitoriana voalohany raha mampatsiatsika de nisy ihany koa zany lay hoe nitoriana teny anivon'ny cybercriminalité izy tamin'izay fa hoe manao milaza vaovao tsy marina faharoa nisy ny fitoriana anankiroa mihitsy izay mitaky ny fanesorana azy tsy ho mpanolo-tsaina de fahatelo nisy an'le resaka fahaefatra moa zany satria roa le fitoriana teo ny fahaefatra nisy an'ilay hoe trafic d'influence teny anala mahitsy ary de zao zany ny fanindiminy tena na iza mitantara azy ary mahatsiaro hoe lavalava ihany de tsy misy zavatra atao atsy fifampitoriana ve eo ho anao manokana Christian ahoana ny fahitanao an'izay raha mitaha manda zay niainanareo tamin'izany fotoana zany ny tamin'ny fotoana ny tondrana tamin'ny mandat teo aloha dia afaka maneho hevitra malalaka misy ary tonga de vao vita ny session de tonga de misy mpanao gazety miandry ao avelany de areo mpanohatra tamin'izany dia afaka nandeha nitety mihitsy ny mpanao gazety nitety ny ainao manjery isan-karazany manao fanakanana de tsika moa tsy atsika tokotiko Madagasikara oka faritana fa miperaka amin'le mpanohatra opposition intelligente tsika discipliné fa tsy manao an'izany hoe mpitolo na ny letrezana fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany raha ny ataon'ny mpanatanteraka sy ny be ny tanàna dia tena manao setrasetra amin'ny namana mpanolo-tsaina ka eo zany no ametrahana ny dinidinika hoe tsy mety raha voadona ny aty marary ny afero manamana zay mijoro mandrakariva mitaky ny rariny ary eo to niverina mbola zaveritsika eto moa ny tena kapobeny ny mety hoe anjara raharaha ny mpanolo-tsaina fa matetika eo amin'ny resaka atsika moa zany afaka ny voalazany 570 amin'ny lalàna mifehatsika fa no ny tetipolitsika ary ny matetika le marobola
ampiasaina na ho takina amponina no manjary miteraka olana nefa fanitsina na fanamariana nataontsika mpanoratra manoloana ny zava-misy izay tapahana sy arosy eo amin'ny mpanatateraka ka eo angamba no tsy aivikely fotsiny ve mikasika ny andratry pasiko efa malama mialatsiny namana era satria izy amina kely zany fa ny lalàna moa zany tena fehtsika dia ny miainga amin'ny lalàna fehizoro zay 2014-018 izy io tamin'ny 12 septembre 2014 moa dia avy amin'ny lalàna fehizoro ny voan'ny lalàna 2014-020 izay tamin'ny 27 septembre 2014 ny mahafantaniola fotsiny hoe ny commune urbaine zany ma commune urbaine ny tanàna anankiray dia efa mihoatra ny ray alina ny mponao aminazy dia efa classena ho commune urbaine conseil municipal ny atsona ny mpikambana ao anatin'ny filakevitry ny tanàna amin'izay dia ny commune rurale indray conseil communaux dia nilatsaky ny zay ray alina zay voalaza ny andininy fa fito sy telonjato zay ao anatin'ny lalàna 2014-020 dia tsotsorona fotsiny akapobeny zany tena hoe andraikitritsika dia andraikitritsika na ny anjara raharahantsika dia voalazany voafaritry ny andininy fa 5 eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 3 ihany koa dia ny tena misongadina dia ny fandanitsika ny tetibola ny commune dia ny côte-pitantanana misy manampy an'izany koa moa zay ny rindran-damina rehetra zay momba ny ireo sampandraraha eo anivon'ny commune ny fameratsika ireo tana etra samihafa le droit fiscaux sy parafiscaux ary dia ny sarany raharaha samihafa eo amin'ny commune ny tena anjara raha moa misy teboka 12 ao amin'ny lalàna fa kamba fotoana eto tsy zay ny akapobe fa tsy afatsika amin'ny velatra dia misy verenantsika kely fotsiny fampatsiahivana fa atsika dia mandany tetibola eo anivon'ny commune zay aroso ny mpanatateraka io zany zareo amin'ny mpanatateraka mambolavola azy miaraka ihany koa moa afaka miaraka izy manampy azy ny solotena-mpanjakana ny préfet de police moa zany ny Antananarivo ny resana dia ny tena andraranjairitsika zany dia ny fanaraha-maso contrôle ny asany mpanatateraka voalazany andininy fa 20 zany ao amin'ny lalàna fehatsika dia tamin'ny nisy fotoantsika nanome autorisation ny mpanatateraka amin'ny article 130 dia nisy ny teboka fafito sy ny fahina sy fafito moa tamin'izay ka ny tino tenenina dia atsika zany no andany ny tetibola tsoatsy moa zany raha ny voalazany lalàna dia irosika afaka amin'ny volana o eo amin'ny tapaky ny volana o ny etapa volana faharoa zany andanina ny tetibola ary tsika hatramin'izay tsy araka voalaza ny mpanolotsaina ny dirikabo mpanolotra ny lehibe mpanolotsaina filoha mpanolotsaina hoe misakana vato misakana tsy vato misakana fampandrosoana ny fampandrosoana ny tanàna akory ny mpanolotsaina avy amin'ny antoko tiako Madagasikara fa manao fanamarena kosa sy ny fanitsina raha ohatra ka ilainy zany fa matetika moa ny filoha filakevitra miteny hoe na ianao ifidy anao tsy na ianao amandement ka iny nefa voalaza ny andininy faharoa amin'ny valopolo moa amin'ny lalàna 2014-020 amin'ny firaketana ana procès verbal ny avis sy ny fanapa-kevitra rehetra dia ny tolo-kevitra rehetra zay voaka ao anatin'ny fivoriana ao anatin'ny assemblée générale dia tokony voasoratra sy voarakitra daholo eo amin'ny fanamarena samihafa dia ny fanataterana ny asa moa zany dia patsevina fotsiny fa misy voamiera fito tsika ao anatin'ny filakevitra dia ny voamiera efa klasika moa reo zany teo aloha dia voamiera ny fitantanam-bola dia ny voamiera ny fotodrafisasa dia misy ny voamiera sosialy dia ny voamiera ny lalàna moa sy teo aloha sy ny fitondrana tsara tatana sy ny ady amin'ny kolokolo zay ianao moa ao anatiny fantatra fa ianao no mpiandraikitra no ao anatin'izany voamiera zany tena nampy ny tadiarina ny voamiera ny fitaterana dia ny voamiera ny fanatanjahantena sy ny fialamboly ary ny voamiera ny kolotsaina ny kulturaly ary ny fitantanana ny fanana ny commune ireo zany dia ny roa am'ireo no tarehantsika fananatsika filoha dia ny eo amin'ny fotodrafitsasa sy ny fialamboly sy ny sport sy ny fanatanjahantena zay zany no zava-misy ary ny fanamarena koa eo amin'ny fanandraisana fanapa-kevitra tamin'ny farany teo namana lilira faralahy
sy ny conférence des présidents ny voamerakory a no manapa-kevitra amin'ny toerantsika fa sy maintsy délibération na amin'ny lanan-tsangatanana entina eo amin'ny voameany fivoriam-be ny zavatra rehetra fa nanrataka report izy teo a hoe report ny ajournement na délibération eo koa zany mila avanatra indray tadi fangaro amin'ny zareo izy na fa ny report de séance rehefa tsy tratra ny quorum io koa moa zany de magaga fa atao anatin'ny taona tsy fantatra na voasio ty moa zany le miavaka be ty fitorany ty tao anatin'ny enimpolo taona ngamba tsy nisan'izany dia hoe tsy tratra ny quorum de hoe emotra ny fivoriana tsy nisan'izany a dino le motifa zany nataony tamin'ny 7 Jolay iny na izay zany a no fanamariana tsotsotra amin'ny fizotrany raharaha eo anivon'ny commune fa mizotra tsara tsika mpanolotsaina dia miezaka manolotsaina miezaka manitsy ary tena tonga de manitsy mivantana mihitsy rehefa misy sy mifanaraka amin'ny etretrika sy takin'ny mponina Tananarivo. Zay indrindra mantsy ny tiako atongavana hoe to lasa manjary fomba fiady amin'ilay teny frantsay hoe tous les moyens sont bons ngamba izy ty ry Christian hoe satria fantatra fa anisan'ny lalana anankiray ahafahana manao an'ilay letrezana arak'ilay voambolana ny teneninao teo indray a la conférence des présidents zay tena lazaintsika teo mihitsy tsy mahasolo délibération ary rehefa misy ny fanapa-kevitra tokony ho raisina de ny 5 no tokony misafidy an'izany zavatra zany fa satria fantatra fa hoe anankiroa ihany ny avy eo anivon'ny mpanohatra no président ny commission de fantatra zany fa sady misy anankidimy zany tantanany eo anivon'ny zareo manarakarak'izay misy andreo bromaritra ihany koa zay miara-mivory amin'ilay conférence des présidents de mazava be fa andresy foana izy amin'ny fotoana rehetrarehetra zay kajikajy ratsy zay ny tena manero anatin'ilay izy fa iverina amin'ny resaka raha Clément Sararnirina zay tena andrasanao misy olona nanoratra mantsy tao amin'ny page Facebook tao Andriamatoa Christian Ratovindraona de ny hoe fa inona nefa le resaka Clément fa inona no ny zavatra nitrangy fa inona ny zava-misy fa zay tsy maharaka fa ahoana sy ahoana ka tonga ngamba ny fotoana ahafahantsika mamaly an'izany fanontaniana izany misy an'ity sary fanadiadiana tiako marihana tsara teny Beoririka no nitranga ny tantara ary inona zavatra nitranga teny Beoririka aloha tsara mpahafantarina ny mpanaraka ny fandaharana fa ny commune etsy andaniny de manizingizina fa raha matoa Clément Sararnirina mihitsy no tao ambadiky ny hetsika zay nataony mpivarotra etsy ankilany anefa ny mpanolotsaina Clément Sararnirina indray de milaza sy manamafy fa nandamina ny taxi no tena nokasaina natao tamin'izany fotoana zany ary tamin'ny fotoana zay natongavany teny an-toerana no nifanitsy tamin'izay indrindra ilay korotana nataon'ny mpivarotra zany mahakasika ny fandaminana momba ny tsainany Beoririka moa zany le tantara raha averintsika tsy hivina kely zany hoe to mampitehindrana le teny frantsay hoe elle se trouvait à la mauvaise place fait au mauvais moment de tena nararotina zay zavatra zay fandriana izy namana nofandriana izy zay ngamba no azo ilazana azy namana Christian ka izao ity mantsy misy proof satria no miteniteny foana ihany koa manjary lasa lay crédibilité an'ny fandarantsika no ametrahany olona fanontaniana fa matoa sahanay no milaza azy eto de nizahatra marina ny resahanay ka misy sary fanadiadiana zay ahafahantsika mana-proof ny zavatra nisy sy nitranga marina tamin'iny fotoan'iny ary manatombo manoky sika mpanaraka ny fandarana Sahia Lasa zao satria atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa zao ihany no ahitanao voalohany an'ity sary fanadiadiana ity zay nininy betsaka mony tsy nandefa azy fa izahay manokana de andefan'izany interview zay nifanaovany mpanao gazety tamin'ny Ramatoa Arnirina Clément zany tamin'io fotoana io ahafahana mahafantatra hoe inona ny tena zava-misy marina melohan'ny anoizatsika ny resaka Christian Ratovindraona. Za moa zany tonga tia za moa zany tonga tia Beoririka amin'izao fotoana izao manatitra an'ireo voalohany aloha ny tena tongavako eto de manatitra an'ireo taxi satria ny taxi eo ambany fiadidiako zany dia ny esoron'ny commune aloha tamin'ny 4 maraina androany ary efa menacena hoe petahana takedare nefa ny stationnement ara-dalàna ny taxi eto amin'ity Beoririka eto ity efa nandefa taratasy tany amin'ny commune izahay milaza hoe raha ohatra ka misy mifandaminana de ekenay fa miala ety amin'ny toerana tsy lavitra eto kanefany de lasa natao kanefa de lasa natao tery-vaimanta zany didijadona nieritreretina ny esorana an'le taxi tety zay no nahatonga ny tenako
tsy maintsy nidina tety androany anatitra an'ireo taxi ireo satria stationnement ara-dalàna ny taxi eto ary tsy ekenay efa nandroatanay taratasy ny hoe tsy ekenay ny fanesorana antery ny taxi ety amin'ny stationnement zay ny antony natongavako eto tonga eto koa nefany dia mahatsikaritra ny reto olona izay mikorotana reto amin'izao fotoana izao mikorotana ny vahoaka ankehitriny mikorotana ny mpivarotra ankehitriny inona mampikorotana ny mpivarotra amin'izao fotoana izao dia resaka tsena be oririka aloha io tsena be oririka io dia hoe ametrahana mivarotra etỳ be oririka ny zavatra misy ireo mpivarotra ireo efa nanantona ny tenako nisy fotoana efa nandefa solotena ny ona tamiko ireo mpivarotra ireo tamin'izay ny tenako dia nampiriska hoe midira ao anatin'ny tsena hafa mihitsy miditra ao anatin'ny tsena nefany ireo mpivarotra ireo tamin'izany no efa nyteny hoe ny toerana izay ametrahana anay ao dia ray metatra amin'ny ray metatra arany tsy ampy za moa tamin'izay aloha ny teny hoe jereo aloha le izy satria mbola tsy tafiditra ianareo ankehitriny zany amin'izao fotoana izao satria efa miroso makany efa ampidirana ny mpivarotra ao anatiny ao ny commune dia mahita le mpivarotra hoe tsy ampy ray metatra kory era ny toerana ka io zany le olona mpivarotra ety za zany dia miteny tsotra mpitantana ny tanàna fandaminana tsisy adala tsy anaiky fandaminana angamba fa le izy kosa dia tsotra hoe asio aloha le fifampiresahana aloha amin'ny solotena mpivarotra ary ao anatin'ny fifampiresahana dia mba tsy niteny didijadona na ny baikomidina no terena eken'ireo mpivarotra ireo fa mba tokony mba enona le etaetan'ny olona dia miangy amin'izay no anaovana le proposition sy anaovana le solution ny zavatra misy koa dia zao mandeha ny feo ary be dia be le feo zay ny teneniko hoe tsy misy afa-tsy mifampiresahana ihany misy ny feo hoe misy olona avy any ivelany tafiditra ao ka zany zavatra zany tsy mety zany nanaovana ny tsena be oririka dia tsena hoan'ny mpivarotra ety be oririka fa tsy hoe mpivarotra ivelany be oririka ny ampidiriny eto zay le izy ka zay zany le antony hoe tokony ary tsy tokony anao ohatran'le nanaovana anay tamin'izay tonga tao amin'ny lapa zay mantsy zao tonga tao amin'ny lapa nitady solution hoe mba iona amin'ny tompona andraikitra zavatra misy tonga ao zay dia hoe tsy afaka mandray ny tompona andraikitra zavatra ohatran'izao tokony ilana fandraisana fepetra farany aingana avy amin'ny commune mila maikana misy fivoriana ary raha vao fivoriana dia raisy mivarotra fa tsy avela ikorotana ohatr'izao le olona ary io raha tsy voafeh io mety hiteraka loza be ho an'ny tanànatsika ka zay le antony hoe mila mandray andraikitra fa tsy hoe alefa fotsiny le problème dia avy eo zay eo zay le izy zay mazava dia mazava ngamba izay voalaza tao anatin'iny sary fanadihadinana rahantsika teo izay tsindriko ihany hoe tombony manokana ho anao izay manaraka ny fandarana Sahia Lasa amin'ity alina ity ny nahitanao an'iny satria dia mbola tsy nandeha taizataiza afa tsy tato anaty fandarantsika ihany izy iny ary zay hoe le hoe tsara ny hamantarantsika izay tena marina ao anatin'ny tranga miseho rehetra hahatonga antsika ho tompona andraikitra satria mahafantatra isika dia mahita izay andraikitra manandrifo tokony atao manoloana andrendrehetra ireny misy moa ny resaka be dia be miely ary anisany mampanontany tena ny olona ny hoe fa aiza tokoa moa ny namana mpanolotsaina rarinina Clémence no tsy miara manolotra ny fandaharana ho amin'ity an'io ity aloha araka nefa nilazaiko teny am-piandohana dia tsy miaraka amintsika eto izy marina tsara tsy miaraka amintsika eto izy ny antony dia tsotra taoriany ny 20 Jolay nresantsika tamin'ny alatsinainy lasa teo dia voalaza fa eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana izy eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fitsarana izy na hoe sous contrôle judiciaire ary dia ny mpisolo vava izay miandraikitra ny zandraraha izany moa zany no ny teny hoe aleo ajaina izay fanaraha-maso ny fitsarana izay dia zay no antony safidianana tsy nekarana eto sanatry ny vava ary anisany notsopiana mafy zany tao anatin'ny fotoana izay nafanay miravavy mifampiresaka hoe sanatry ny vava tsy resaka tahotra ny lazany marina na tsy fahasahiana mijoro amin'izay tokony hijoroana fa aloha zava ny resaka hoe vokatry ny fiakarana teny amin'ny fitsarana tamin'ny 20 Jolay zany dia voalaza fa sous contrôle judiciaire izy ary dia mba ho fitandrona an'izay dia izay no antony tsy niakarana ato anaty fandaharana aloha fa etsy andanin'izay tsara ho fantatsika mpanaraka ihany fa ny 10 Aogositra no hiakatra zany eny anivon'ny fitsarana ity raharaha ity izay no tsara ho fantatra fa iverina aminao Christian hoe
ahoana ny fahitanao an'iny tranga iny ahoana ny tsoakevitra azonao tsoana fa sady toizako am'fanontaniako manaraka ihany koa hoe zany ny fifandraisan'ny mpanatanteraka sy ny mpanolotsaina ankehitriny fifampitoriana lava tsy misy farany tena hoe everiko hoe sambany hatramin'nisy ny tantaran'ny Madagasikara angamba no misy an'izany hoe mpanolotsainy tanàna maro anisa dia ireo maro anisy ireo indray no katsahana mafy no ny anesorana azy amin'ny toerany nefa ireo mpanolotsaina ireo dia miezaka mafy anaja ny lalàna manan-kery ary io koa no tiako marihana Christian hoe diso be ny filazana hoe ny 7 dia manakana ny fampandrosoana ny tanàna izay mantsy no irairaina ary hoe ny fisinareo ninona mpotra eo dia ataonareo nao foana alohantsika tsy mandainga ary alohantsika tsy mamadibadidresaka fa angamba ny délibération rehetrarehetra tonga teo anatrehantsika raha isan-jato raha be indrindra ny mety hoe ny lavina zany fa ny akamarony dia lany ary atao mihitsy izay fomba andaniana azy ka tsy marina filazana fa manakana ny fampandrosoana ny mpanolotsaina misy 7 izay maro anisa mariako ihany fa iverina amin'ilay fantaniako aminao Christian hoe manoloana an'izay ahoana ny fahitanao an'izay resaka raharaha Clémence Raniriny tsy andaniny fa etsy ankilany dia ilay fahitana le hoe ilay maro anisandray no katsahana esorina kendrena esorina ankehitriny mikasika ny raharaha Clémence aloha dia mampalahelo ny antsonjay izay mahazo azy ary misy io fitoriana sesilany zao iveritsika fa eo ampelatana amin'ny solovava ny raharaha ary mangatakisika ny anana ny fitsarana fahendrena mba hanafaka azy madidio amin'izao fitoriana sesilany mahazo ny namana Clément raha nirina zao Clémence. Ny mikasika ny resaka fandraisan'ny mpanatanteraka sy mpanolotsaina dia marina tokoa mbola tsindrinitsika mafy namana lira farala fa dia sambany tokoa dia amin'nisy ny tantara teto amin'ny Madagasikara ngamba misy mpanolotsaina ny tanàna maro anisa dia katsahana mafy nefa ny anesorana azy ireo amin'ny toeran'ny mpanolotsaina fa dia miezaka manaja ny lalàna isika sy ane tsy manao resaka mpitolo isika le fanomerana mpitolo fa mandinika isika ary tsy hoe izay mandeha eo nge dia ho lany foana na hoe tsy pahana foana fa matetika misy ny ajournement mety misy ny ohatran'ny tsarovasika efa nitsarovana teto moa ny resaka hipamba misy ary ny symptôme misy ary eo vao tonga ny tahirikevitra eo am-pivoriana zavatra manahirana zany tokony ahintsy zany ary fanaovantsika fanamarena foana na mifanomboana fotoana ary nge indraindray tsy moa hoe Sahia Lasa zao tena indraindray ny tokony mpitarika tara eo amin'ny fanomboana ny fitaom-pivoriantsika reny atsika nefa dia tsy manao fanamarena hoe dia mahery vaika amin'izany fa ny ampandrosoana ny tanàna ary tsy ho vato misakana mihitsy fa dia izay rosoan'ny tanàna sy fikatsana ny tombotso amponina Antananarivo renivohitra renivohitra Madagasikara mety atsika ny voafita amin'ny alalany atao hoe élection de proximité nitsahivona ihany zay izay akaiky ny vahoaka akaiky amponina hitarainany ary dia mampita an'izany hevitra zany izay fitarainany eo anivony fivorimbe amin'ny resaka eo amin'ny fitaom-pivoriana na ara-potoana na tsy ara-potoana. Ny problème koa matsy indraindray eo matsy ny marena kely ny be ny tanàna misy ny voalazany lalàna fa tokony misy fotoana anaovana question réponse anadinatsika anotanitsika azy fa matetika moa eo amin'ny rindran-damina zay tokony ataon'ny filakevitra ny municipal zany finoana filakevitra municipal fa tokony amin'ny fotoana iny no mamaly be tanàna anjara amin'ny fotsiny manokatra mamaly paritra mazava ny resaka hoe lahadinika zay ho aroso hodiniana amin'ny fitaom-pivoriana io fa lasa nan'ireo mpanolotsaina koa ary manontany zavatra be dia dia lasa tarasoko any raharaha fa tokony amin'ny fotoana zay anaovana question réponse ary indraindray miravoravo tanana ireo talian'ny départementa samihafa ohatrany tsy hoe mampitovy lakana manjahatra akory fa raha ohatrany hoe amin'ny antenimera-pirenena dia le prime ministre daholo mamaly ny any fanontaniana rehetra sy ny mamany olana rehetrarehetra fa le talian'ny ministre tsy mananky tenena ireo talian'ny départementa reo zany dia efa miaraka amintsika moa izy atsony izy amin'ny fotoan'andro izay misy ny fivorian'ny isam-bomiera fa amin'iny anefa dia lay vomiera vitsivitsy ihany no fanatrika amin'le talie nefa mety misy tokony le talie io zany tokony hanazava kapobeny eo aminao ny fivoriana hitambarambe ny fanontaniana amaly fanontaniana amin'ny vantana avy amintsika mpanolotsaina zay ngamba laminasa tokony ho arindran'zareo zay ia izay koa no azontsika andresana mahakasika an'iny raharaha Clémence Raniriny iny fa anakatonatsika tanteraka an'iny resaka iny dia teteny fotsiny hoe fantatreva anisan'ny manaraka
manaraka ny fandarana koa ianao amin'izao arivo izao dia tena mirary soa be deaibe ary miray fo tanteraka anisany nanentanako ny mpanaraka Facebook rehetra moa ny hoe atsiaro am-bavaka hitondram-bavaka ary dia tena hitantsika fa zava-dehibe ny herin'ny vavaka dia mampahery ianao amin'ireo zavatra rehetra atrehanareo ary dia miara-miady sy miara-mitolona isika ho tonga amin'izany tanjona fampanjakana ny ara-dalàna eo anivony io filan-kevitra izay hijoroantsika sy ny fidianany vahoakantsika io. Izay ny manakatona an'iny fa miresaka commune ihany tsika sady amara-parana antsika ny fandarana ihany koa namana Kristian dia tena resa-be tao anatin'ny Facebook ary ny sary rehetrarehetra izay navoakan'ny olona tamin'ity androany ity dia tena nanamarika ny zava-doza ateraky ny fitohanan'ny fiara na ny embouteillage vokatry ny lamina vaovao izay napetraky ny teo anivon'ny mpanatanteraka eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Tena menimenina be deaibe no lazain'ny olona ary ny sary dia miteny ho azy tokoa satria tena miparitaka hatraizatraiza ny fitohanan'ny fiara vokatry izay lamina vaovao tena tsy azo moa le izy ary misy ihany ny sary fanazavana izay nentina nanazavana hoe ny avary mivily makatsy sy makarifa ny zava-misy tena tsy araky ny tokony ho izy dia tsy azontsika ny tanana fa dia reto moa izany tsy teninay manokana fa tena commentaire ny mpiserasera eo anivon'ny tambajotra mihitsy no mahita n'ilay zavatra tsy mety ary dia mitondra fanakianana ao anatin'izany antenaina fa ho voarain'ireo tompon'andraikitra rehetra ireto zavatra ireto tahaka izao ny fitohanana misy eo an-tanimena fotsiny ohatra dia tena hitantsika hoe mampiteny mona ary mijanady ny firy mihitsy vao afaka miala eo amin'izany toerana izany dia be deaibe moa izany no miteny nisy ny teny moa hoe tena nahainandamina mihitsy ny be ny tanàna satria dia zao izay tsy mihetsika mihitsy fa mipetraka tsara ao anaty embouteillage tena izany zavatra izany tsy hoe akory hoe izahay no mamorona azy fa olona no miteny an'ireny mahita ny zava-misy ary tsy azontsika ho ditsita ary dia tena hatrany amin'ny lasity ivandro ity namana anankiray ity ny embouteillage dia tena tsy hitany olona ntsony izay iainana ao anatin'izany. Nisy lamina vaovao napetraky ny mpanatanteraka mahakasika ny resaka fifamoivoizana teto Antananarivo namana Kristian Ratovondraona dia te hitodika aminao azy satria ianao moa anivon'ny voameran'ny fitaterana miaraka amin'ny mpanolotsaina namantsika raha nirina Clémence ianao anatin'ilay voamera fa te antany aho hoe tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny tony fandrindrana ny fifamoivoizana itony ve nisy ny firesahana manokana taminareo voamera ny amin'ny mba hifampandiniana hoe mety na tsy mety ary aomby na tsy aomby ny fanapahan-kevitra raisina tahaka itony fa ny zava-misy aloha dia mibaribary tahaka ny vaiakandrina tsy takona fenina fa tena manahirana ny olona ary vao maika miteraka fitohanana ity lamina vaovao momba ny fitaterana ity ka manahoana tena anisan'ny consultena sy nanontaniana ve ny hevitrareo tamin'ny fandraisana ny tony fandrindrana vaovao tony ny misaotranao mifanontaniana mialatsiny aloha fa mpanatretena no tenenana fa tao anatin'ny voameran'ny lalàna ny tenanay tamin'ny tenako tamin'ny mandat voalohany fa misy rindran-damina moa nataontsika tokoteny Madagasikara hoe mba asinina antsika tao satria nisy koa ny voamera anankitelo vao miforona dia ny tanosaina teo dia ny resaka fitaterana fialam-boly sy ny fanatanjahantena dia ny kolotsaina ny fizahatany ary ny fananany commune dia nitsinjara antsika nakany ary ny folohan'ny voamera ny fitaterana anivon'ny filakevitra ny tanàna Antananarivo renivohitra dia namana rary nirina Clémence izay moa dia mpikambanao anatin'izany no ny ampanetretena ny tenenina hoe mba naikely lalàna andalina kely an'izany ampanetretena ny kopakopa-tanana namana rehetrarehetra tao anatin'izany hoe association des étudiants en droit Madagasikara misy netateora misy any velany misy any borao tamin'izany tenanay izany tena atao hoe mpikambana demokratika tsika izany maro anisy nisy 4 arivo tany amin'ny taona 20 tanoany isy mpianatra ny lalàna dia noho ny hoe fandaminana moa misy keo sy mainty andinihana satria misy ny lalàna koa mifeny foamofosana ato ny resaka bokina andraikitra jerevanay tsara ka dia makahery andreo mpitaritra rehetrarehetra mba hanaja an'izany satria izany nisy ny hoe fandaminana eo anivon'ny tanàna fa raha mifanontanian'ny namana lilira faralahy teo dia tsy nandalo tao aminay mihitsy tonga dia mahitsy izany lamina vaovao izany tsy nisy voamera ny fitaterana na mandalovana izany io moa le tsy miteny hoe tonga dia le trezana mandeha fotsiny amin'izao daholo ny zavatra rehetra nendray tsy mandalo manoloana ny voamera na ny mpanolotsaina ny raharaha samihafa fa dia
Zatsika moa mivoaka fa de ny firariana de ho tsara tsika nge tsy vato misakana mihitsy araka ny voalazany tale kabinetra ny PCM tsy mpanao an'izany tsika tsy mpanao letrezany tsika tsy mpanao mpitolo fa tsika dia manaja ny lalàna ary manaraka n'izay tokony ho izy ho an'ny fampandehanana ny asa rehetra eto anivon'ny Tananarivo renivohitry Madagasikara. Mazava zany izay moa le resahana ary edivana mahafoana ny hoe ny lanjan'ny mpanolotsaina inona moa ny antom-pisian'ny mpanolotsaina somary iverena kely fa tsaroko le resaka rarinirina Clémence teo hoe nisan'ny resahana ny hoe nao mandeha makery maketsy nefa tsy omena ordre de mission de ilay lojika ao anatin'ilay izy fotsiny tiako soritana hoe amin'ny fomba ahoana tokoa moa zany raha ohatra hoe ianao mpanatanteraka de misy mpanolotsaina eo zay anisan'ny asany manaramaso ny asan'ny mpanatanteraka de azo eritreretina ve zany hoe ianao le mpanolotsaina de anaramaso ny asan'ny mpanatanteraka de le mpanatanteraka warahanao maso no manome anao ordre de mission afahanao manaramaso ny asany ianareo ngamba de efa samy ahita sy andray conclusion any tokantrano ohatrany tsy de logique zany zavatra zany fa de zay no ikirina mafy hoe tsy mety ny ataonao fa maketso makeroa rehefa misy ny olona mitaraina de anisany olona akaiky ny vahoaka indrindra ny mpanolotsaina ary tsy magaga raha tia ny mpanolotsaina no milaza zay mavesatra aminy ny olona fa ny amezako azy fotsiny akasika resaka fifamoivoizana teo namany lira faralala sa sujet parti zay tsy mety zany ianao ny anaramaso ary io izay le resaka fisara-pahefana tokony hazavy misy ny séparation de pouvoir tokony mazavy zay zavatra zay fa tsy sady vonjainao babaisy lovohatra fa tiako tenenina fotsiny raha ny mikasika ny mpanolotsaina ny antoko fofida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara de tena mba efa manandratra ikefa eo amin'ny zany zany ary tonga amin'ny fiteny hoe zanako tsy ampianaron-domanga ary azo lasaina fa ponina moronala hono ka le mahita ny maitsokapaina ary ponina moron-drano de mahita marivoriboana tsy ampitera vady may mandihy zahay sika voaka ny sandry ny laza azy io zay ary tsy ampitera vokisana voaka ny tavy ny laza azy fa ezakitsika am'izay tsaika efa nanantsika ampandrosoana ny tanàna Antananarivo zay renivohitry ty nosy mahalalatsika ity. Mankasitraka namana Christian Ratovondrona namana mpanolotsaina mpiara-miasa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ary mpanolotsaina voafidy tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara tahaka zany ny traikefa sy fahendrena ary averina foana hoe zay le hoe opposition intelligente ampahendrena ny itondrana ny hevitra afahana manitsy ny dia afahana mijery zay tsy mety ary de tena zava-dehibe ny fifampizarana teto misaotra indrindra fa andao fezintsika ihany koa ary ny fandaharana sady mamaraparana raha teo sika hoe te ame kely an'ilay resaka fifamoivoizana teo hoe ny tena manahirana de zao hoe le fandraisana fanapa-kevitra taitaitra tsy nydiniana araky ny resahana teo tsy ny tena kokory no mamorona fa de tsy nandalo teo anivon'ny commission transport akory zany ty fandraisana fanapa-kevitra mahakasika ny lamina vaovao momba ny fifamoivoizana ity PDB ny sarisary fanesoana ironia alefa ny olona fa tsy nalefa teto moa zany fa tehiteny hoe efa voadinika azy voasaintsaina tsara ve ny fanapa-kevitra raisina melohany ampiarana azy mitodika ampanatanteraka amin'ny teny an'izany misy an'ilay teny anglisy hoe time is money de ny fotoana de tena vidina lafo ary raha ny fotoana lan'ny mponina Antananarivo ao anatin'ny embouteillage de tena anisany efa sakana ngeza be zany angamba ny tena ataoko hoe sakana ho an'ny fampandrosoana fa tsy le mpanolotsaina 20 isa irairaina hoe manakana ny fampandrosoana nisy namana izay nandeha tany amin'ny nosy Filipina tany amin'ny firenena tany Filipina tany de tena nanaitra be any fa namariany rehefa niverina avy any izy hoe mandroso be ozy izy ny any Filipina ary raha nisy ny zavatra nyteneniny zareo tany rehefa mifampiresaka tamiko de hoe ny tena antony tsy mampandroso anareo Madagasikara de ty resaka fitohanan'ny fiara ty satria miemotra avokoa ny zavatra rehetrarehetra ataonareo ary lay fotoana afahanareo mamokatra le temps de production lasa miena be satria lany amin'ilay voyage le trajet ny fiainanareo raha andeha hiasa ohatra ka hiditra amin'ny valo any amin'ny toeram-piasana de raha tsy miaingy adiny roa na adiny telo meloa zany de tsy ho tonga ny vokatry ny fitohanana any ka lay fotoana tokony afahana mamokatra lasa lany eny an-dalana amin'ny fandehanana sy fodiana tena mila saintsaina zany zay no ilazako hoe ny hevitry ny maro ane mahatakadavitra ary ny antom-pisian'ny mpanolotsaina raha adikatsika ara-baky teny de zao manolotra saina manome hevitra natao hoe nono izy ireny ka
sady mamerina antsika eo amin'ny lalàna foana ihany hoe tsy maintsy mandalo fankatoavana ary tokony hodininy mpanolotsaina ny fanapa-kevitra sy ny zavatra rehetra raisina mba hahatonga antsika rehetra ho samby tompony andraikitra responsable ao anatin'ireny fanapa-kevitra eny fankehitriny dia tsy maintsy miaino ny vahoaka mitarainy izay vokany fanapa-kevitra tsy voahevitra tahaka ireny satria dia ny vahoaka mihitsy no maneho izay réaction avy any anatiny mahakasika ny tsy fetezana fanapa-kevitra rehefa tsy sainina sy dinihana tsara izay no mahakasika ny fandarantsika ankasitrahana be dia be ianao nanaraka izany hatramin'ny farany antenaina fa mbola eo nentsika ao anatin'ny fandarana manaraka ny tena koa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy sy tompoko vavy